Ok, ravantsika rehetra indray kambany video voalohany anaovako unboxing ty déballage vidy zavatra tsindraindray ao amin'ny Amazon na amin'ny eBay dia atoroko anareo zany na zavatra vidiko androany. Tia micro anankiray, micro tsy natao hoe tsy tena hoe ho an'ny professionnel akory kanefa ny azo atao hoe mahavita azy tsara ihany ho an'ny olona ohatra anay izay tsotsotra ihany no anaovana anazy. Samsung C01 studio condensateur microphone, zany hoe microphone à condensateur. Dia ny antony fividianako anazy efa nanana anankiray ako tena mitovy mihitsy. Nafinaritra anako ilay izy fa simba tampoka ilay anako, tsy fantatra nanan'inona satria misy trano ohatran'izao izy dia ao anatiny zany mahafinaritra, misy toerana azo metrahana azy. Dia manana an'ity zany dia tsy mandeha, dia efa saika tsy hividy an'ilay izy ako fa nahita tampoka tao amin'ny Amazon hoe lasa 44 € izy nefa 68 € sa 70 € no vidianako an'ilay anako anankiray ery, dia lasa 44 € izy dia nividiana ihany. Dia ny famonosan-jareo anazy tamin'ity, ny ambalazan-jareo tamin'ity zany tena tsotra be loatra. Tamin'ny taloha izy nisy baoritra manokana fa ty tonga dia le micro mihitsy no nasiany an'ity dia natahorana ao simba, zany hoe tsy maninona ihany. Raha tsika mijery eto dia zany ny ao anatiny. Tokony mbola misy an'ilay tranony ihany izy raha roa tokony ho izy iny arany misy an'ilay tranony ihany izy dia studio condensateur microphone mitovy, tena tsy mitovy ny tranony ty ilay anaty aloha misy mazava be C01 studio condensateur mic, tsy ny trano fotsiny zany tsy mitovy, ny soratra fotsiny koa tsy mitovy fa ny boatiny ohatran'ny mitovy tsara ihany. Dia jerevantsika hoe inona ny ao anatiny ary ohatran'ny efa somary misokatra kely izy zany. Studio condensateur microphone ny ao anatiny raha ohatra ka mitovy an'ilay anankiray misy an'ilay taratasy momba anazy dia io ilay microphone, ilay micro somary mavesabesatra izay izy, andramana raha ohatra ka mivoaka tsara ny feo fa izay ny important hoe mba ahafahana miverina mihira indray. Dia araka ny tenenin'ilay notisy ato zany dia hoe micro à condensateur de studio à large diaphragme izy zany, 19 mm avec diaphragme de 3 microns. Dia alimentation fantôme 36 jusqu'à 52 volts, ilaina be dia ilaina be satria zany condensateur zany tsy mandeha fotsiny ity raha ohatra ka tonga dia direct amin'ny ordinateur ohatran'izany fa mila alimentation 36 52 volts. Dia nenahy izy carte izy ohatran'ny misy 48 volts dia izay tokony handeha tsara. Fabrication en alliage robuste, matevina tsara. Pince de fixation sur pied et coffret de transport fourni. Ny tsy niaraka taminy dia ty rano ity moa zany ty stabilisateur ihany, ty tsy niaraka taminy ty fa nividiana manokana tao amin'ny Amazon. Dia hitako koa nefa fa tery be, juste be zany ty fa mbola afaka mijery hafa angambany. Dia izay zany aloha ty tsy hisy amin'izao fa hita eo. Misy indication maromaro zany ato, misy amin'ny anglais sy frantsay, allemand sy espagnol. Dia ohatran'izay mikasika an'ilay izy fa hiditra amin'ny fanandramana amin'izay tsika zany zao. Dia andramana amin'izay ohatran'izao zany rehefa mampiasa an'ity micro fampiasako isan'andro ity rehefa ilay manao serasera telo minitra, dia ohatran'izao indray rehefa mampiasa an'ity micro eto amin'ilay microphone vidiana ity. Zay fanandramana dia misaotra antsika rehetra. Dia jerevy eto ambany raha ohatra ka hividy ohatran'ity nareo fa apetraka eo amin'ny description lien
dia manaraka indray veloma daholo.